Ankoatran'izay ray volana izay dia miamafy ny fanomanantena ho an'ny ekipa pirenena malagasy na ny Barea ho an'ny latsaky ny 17 taona. Nisy ihany koa ny fiovana vitsivitsy. Anisan'izany ny nametrahana an'ilay Hollandais René Hidink izay izy indray zany araka ny tapaky ny teo anivon'ny mpitantana ny fédération malagasy ny baolina kitra. Tsy miala nefa ilay frantsay Roger Fleury fa mipetraka ihany ho mpanazatra mpanampy. Mitodi-dota teraka amin'ny fanomanana ny Barea de Madagascar ny staff Enkarion amin'izao fotoana. Ho an'ny mpanazatra René Hidink dia mahita fa manana ny maizy azy ny tanora mpilalao baolina kitra malagasy ahafahana manohana zavatra goavana. We have talentful, good players in our team. Still, we have a lot of time till April to improve. Of course, there must be maybe some more good players. So we by selecting in the coming period and. But I'm happy with the performance of the group for the moment, and if we can get more good players, it's interesting for us. But we will see in the coming weeks how it develops. Anisan'ny mampametraka fanontaniana ihany koa ary mametraka ayay ho an'ny mpankafy baolina kitra malagasy ny fiara-miasa eo amin'ireto mpanazatra vahiny roa ireto. Izay mbola nampiana endrika efa tsy vahiny amin'ny baolina kitra malagasy ihany koa dia i Franck Radjonartsimba mpanazatra ny Barea zokony teo aloha. Manala izay ayay rehetra izay nefa i René Hidink. Yeah, we have now completed the staff for this week. Frank is now also joining the staff. I'm happy with his coming into the staff. The collaboration is I must say, is very good. The commitment is very good, and everybody is also not only the players but also the members of the staff. Mr. Michel and everybody is working very hard to get finally a good result at the tournament in April. So I'm happy with how it's going on this moment. We have no problems. Everything is okay. So the ambiance is good. Everybody is working good. Everybody does his job. It's professional, and I like it the way it's going on this moment. And I hope, and I'm sure it will be also in the coming period. Efa bolana mialohan'ny fotoan-dehibe dia efa mihamafana ny toedra rao an'i Barea U17. Mametraka mazava ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra dia Mato Ahmad fa tanjona ny azahoana ny vokatra farany izay tsara amin'ny ity CAN U17 ity. Manana ny heviny manodidina an'izay ihany koa ny sélectionneur René Hidink. Yeah, that's a big question. We have to improve on every detail of the game. Defending must be better. Position play must be better, but especially attacking and scoring is very important. And especially in scoring and attacking, we must. That's the biggest part of the job to improve and to get a better team on this moment. Ezaka ny ampafatana bebe kokoa ireo mpilalao andrafitra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny latsaky ny 17 taona isika atao amintsika amin'ireo mpanafika izay antenaina fa ho lasa kita ny baolina kitra malagasy amin'io CAN U17 io. Ny anarako Andriamaro Tozinena 19 taona nilalao tao amin'ny LG Plus Tananarivo. 19 taona itozo ankehitriny fanontaniana anisan'ny napetraka ny fiandohany teo amin'ny ity sehatry ny baolina kitra ity.
izy efa katrambola kely nefa tia baolina dia nandeha ho azy dia izy katraty amin'ny alehibe dia 13 taona miditra LGK plus. LGK plus ihany koa efa tsy zoviana amin'ny mpankafy baolina kitra malagasy. Io kluba io no nanofana azy ary nahafahany tonga amin'izao sehatra izao. Tena tsara satria nahitako fahaizana be da be ary nampitondra nanakato ny club dia nisy ambiance be da be naraka tamin'ny izy zany. Na dia mbola tanora vao eritrerony aza itojo efa misy sady ny palmarès na ny vokatra azo teo amin'ny tontolo baolina kitra. Souvenir nahazo champion analamanga tamin'ny 2014 angambany dia ny anisan'ny fanontaniana napetraka tamin'ny tojo ihany koa ny hoe midika inona izany hoe mitondra ny fanamian'ny ekipa-pirenena malagasy izany. Tena midika zavatra lehibe ilay izy satria tena ao aoriana daholo ny vahoaka malagasy sy ny firenena rehetrarehetra arovanay dia midika zavatra be da be ilay izy. Mazava dia mazava ary efa hitan'ireo mpankafy baolina kitra malagasy hatramin'izay indrindra moa fa ny teto Analamanga ny fahaiza-manao ny manokana. Hoe ny fahaiza-manao eo amin'ny famoloana baolina sy eo amin'ny finition zany dia ny appel de balle ny hitako entiko hiatrika ny izay. Tojo izay antenaina fa hitondra avy ny volim-pirenena amin'ny kanina U17 io ary manasa antsika rehetra. Manentana antsika rehetrarehetra anohana ny hatramin'ny farany dia mampanantenareo izay fa tena anao tsara amin'ilay kanina ataonay io dia misaotra be da be.